tonga amin'ny fotoana fanomezana antsika amin'ny fanarahana an'ity fandarana-doria ity. Ary isaorantsika sady ianao izay nisafidy an'io onjam-peo M3 FM ity. Ary isaorantsika koa Andriamanitra izay nanome tombon'androm-pahavelomana. Ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka an'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara. Atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be ny vitanao dia anjary tsangam-bato. Amin'ny lafin'ny teknika izay mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranotsika tsirairay avy any dia namana anjaka mahavita azy. Ary manolotra anareo mifandarana kosa havanareo Imanovojery. Tsy hovatsika ny fomba mifandarana satria hita fa nahatsara. Hialohavantsika amin'ilay teny maivaleroa. Io moa zany io teny maivaleroa le misy teny fanevany ihany koa ny hoe anareo ampondonomby malandy io anareo mihaino anahy io zany izay mandefa SMS amiko. Marambitsy miranga tany ny terahany ty zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo izay matory vokoa ndao isika ampionjo fa zaka atao tsy ianara. Niova kely ny fomba hitondrantsika n'ity zanam-pandarana ty androany. Misy an'ireny etaeta izay noentinareo mpiaino tamin'ny SMS efa elaela dia ireny no ezahantsika aravina karazana misy fitakiana zany. Nisy fangatahany mpiaino hoe anaovana amin'ny fandarana-doria isa maraina amin'ny fotoana fikarakarana sakafo iny. Nisy koa fangatahana ny amerina ny doria izay natao tamin'ny 25 décembre 2020 eo amin'le lohahevitra hoe mitondra inona amin'ny fiainana ny alahelo sy ny tomany. Mifampiankina amin'ny tompon'andraikitra maro izeny ka ity misy vahaolana hitanay izay tompon'andraikitra amin'ity fandarana-doria ity zany satria ny fahefana eo am-pelantanana ihany no azonay hanomezana fahafaham-po anareo dia efa misy io fandaranantsika io zany efa any amin'ny YouTube zany hoe io fandarana-doria izay vitantsika rehetrarehetra io zany dia efa any amin'ny YouTube fa ny adresin'ny YouTube no omeko anareo. Ny adresin'ny YouTube zany dia hoe Fanabeazana-Doria-Imanovojery. Tonga dia avoakany eo daholo le fandarana vitantsika hatramin'izay. Zany hoe noheverina izay zany amahaolana n'ilay hoe famerenana n'ilay lohahevitra efa natao, fijerena sy fihenoana azy isa-maraina dia voavahan'izay sosikevitra arosonay aminareo zay. Miditra amin'io zany ianao dia efa hitanao ao ny doria vitantsika rehetrarehetra. Misy ihany any amin'ny page Facebook le antsoina hoe teny soa fa tsy feno le any amin'ny page Facebook amin'le teny soa fa amin'io YouTube io zany tena afaka mandray mihitsy nareo Fanabeazana-Doria-Imanovojery dia hitanareo any le izy. Ny fankalazana ny fahadimy taona ny doria dia ny ambangovango no resantsika eto. Volana Jona taona 2024 no nanomboan'ity fandarana-doria ity. Zao tsika amin'ny volana Jona taona 2024 dia feno 5 taona le fandarana-doria. Ny fahafenoana 5 moa io fahazarany maro no mankalaza azy fa ho anay eto amin'ny fandarana-doria zany dia ohatrany hoe rehefa feno 5 taona anao dia mba afaka manome, mba afaka mandray ihany koa mba efa feno an'izay zany le ratsan-tanana 5 afaka manolotra afaka mandray. Fehezintsika zany ao anatina dupliant izay doria nanomboka tamin'ny volana Jona 2024 ka hatramin'ny volana Jona 2024. Zany hoe ho isy dupliant zany ho atotanay ho raketinay ao anatin'io dupliant io le lohahevitra nisy rehetra teto satria araka ny fomba fiteny hoe ny teny manidina fa ny soratra no mitoetra ary zay mihitsy no ataonay lara-pahamehana zany
ifampizaratsika zany hoe irakitra antsoratra lay doria arakaraka n'lay lohahevitra nataotsika hatramin'izay dia izy io moa zany hoe mbola mifampiankina ato amin'ny onjam-peo ny tompona ndraikitra ato amin'ny onjam-peony M3 ny tena andavorariana azy atsakany amin'ny andavany fa zay ambangovangony zay na tonga n'lay SMS nareo tsy voavaky fa mba namelabelatra an'izay satria efa ifarana koa zany ty ny volana febroary zany hoe mandeha dia mandeha le fotoana nefa ny tiako ihany mba miara mifaly avanjy aminareo amin'ity fankalazana an'ity fahadimy taona ny fandarana Doria ity zany hoe raha fandarana moa zany feny 5 taona hitanao fa mba mitoetra ihany mba misy ihany zany fahamatorana amin'ny fanaovana azy ary zany rehetra zany tsy totosa raha tsy teo ny fanohananareo mpakafy an'ity fandarana ity mbola hoisy ihany zany karazana pub anehoantsika iarahana amin'ny onjam-peo ato amin'ny M3 FM afahataranareo misimisy kokoa ny tokony ho ataotsika zany amin'ny fankalazana anio fahadimy taona ny Doria io fe ohatrany hoe vetivety monja dia tonga le 5 taona n'le Doria misy manontany any an-dalana ngafa 5 taona sady fa 5 taona ka le taona le andro mandeha tonga volana tonga taona tsy hitahita dia feno le 5 taona ary zay ny mahatsara hoe tsy tsara ny manao clémena be torimaso amin'ity fiainana ty ohatrany hoe mandomando manana retina no fa zay rehetra tokony atao dia ataovy faza andrasana fotoana fandaram-panabeazana izy ty fahendrena no finiavana hitazana ny olo-pirenena zay no apetraka atsika ato dia misy zavatra kendren'ny fandarana Doria zany dia riketina anatin'io dupliant io koa ny lohahevitra moa mazava ho azy ny teny filamatra amin'ny fandarana koa raketintsika ao anatin'le dupliant amin'izay fotoana zay na andray andro any na tsy eto amin'ity fiaina mandalo ty ara ny tena dia mba hitoetra amintsika tsirairay avy ny zavatra mifampizarana araka n'ilay teniny teo hoe ny teny io manidina fa ny soratra mitoetra zay aloha angambany a no nametrahantsika n'le zanam-pandarana androany nisy nandefa SMS ty amiko zay tsy mivakeko fa afaka tonga dia mba valiko ny larana ifandraisantsika moa zany tokony misy anankiroa izy dia omeko manana anankiroa tsika 032 44 759 83 iny le tsy miova iny afaka atsika mifandray foana afaka andefasanareo SMS afaka iantsonareo fa ny fanampiny 034 84 759 82 zany hoe 759 tsy miova fa raha 32 dia 44 759 83 fa raha 34 izy 84 759 82 zay zany ifandraisantsika amin'iny averina tsy hivitsika foy lay lohahevitra narahantsika farany teo mba hitoetra zany mba tsy hivoana ny lohahevitra narahantsika farany teo dia ny hoe iza ny tena manana fahalehibiazana amin'ny fiainana ny vola sa ny fahefana ifantofany maro manko izy ty na vola na fahefana raha faritana zany amin'ireny tanàn-dehibe reny amin'izao tontolo zao dia ny mpanambola ihany ny manana fahefana raha tsy teny atsika na Amerika anisany fijerena masotsivana ahafahan'ny olona milatsaka anankiray ho filoham-pirenena ny fananany vola fa amin'ny ankapobeny dia mifampiankina izy io le antsoin'ny vazaha hoe dialectique interdépendant l'un dépend de l'autre raha misy vola anao dia manaraka ho azy avy aorianao zany lay fahefana lojika zay fa ny fiainan'ireo olona miaina amin'io vola sy fahefana io no asitsika resaka misimisy zany amin'ity lohahevitra ty ny hoe iza ny tena manana fahalehibiazana amin'ny fiainana vola sa ny fahefana ny raisan'ireo trangaroa reo dia ny vola moa zany mitarika an'le fahefana zay manana an'ireo dia tsy maintsy manindry ataoko hoe tsy maintsy mihitsy satria zay ny trangam-piarahamonina hita ary ny fanindriny zany dia fotrany hoe everin'ny olona tsy mandroso zany olona mifahatra amin'ny fomba navelan'ny taolo zany indrindra fa ny fahendrena zany
maro amin'izy ireo zany tena miteny mihitsy hoe mamerina ny kodiaran'ity fiainana ty mihitsy ny olona manao mandalan'izany fahendrena zany satria tokony ho izy zany de mikatsaka ny vola io sy fahefana foana. Mety misy marina zany amin'ny ampahany nefa ny ankilany mety tsy zay. Mety miteny kory zareo ny hoe finonom-poana io fanarahana ny fomba efa lany andro nefany misy vongambolamena tsy manam-paharoa manavaka an'ity malagasy ity manerana an'izao tontolo zao anatin'izany finonom-poana zany de miteraka an'le fahendrena zany. Sanay milaza fa vitsy amin'ny mpanambola na manam-pahefana no manana fahendrena miala tsiny amin'le fomba fiteny satria no heveriny fa le vola no miresaka sy le fahefana maro zany nefany ireo olona reo ny tena inony malagasy ny teny avokany tena inony malagasy mihitsy zany raha ohatra misy olona manana hevitra sy mifahendrena de misy olona manana vola sy ny fahefana tsisy olo mihaino fahendrenanao zany matoanao tsy manambola tsy manana fahefana tsy aminao ny fahendrena zany. Zay ny zavatra hita nefa ny teny io no entina hitaizana vahoaka ny teny zay nampisongadina ny olombelona ho zokony indrindra amin'ny zavaboary no arian'Andriamanitra. Teny sady kilalao no arena, teny no iainana, teny no iasana, teny no ifaliana, teny no isaorana, teny no ampianarana, ny teny no ianarana, ny teny ny anapahana, ny teny no ivavahana. Nefany io teny io ho an'ny manambola sy manam-pahefana no henony ny eto amintsika fa ho an'ilay tsy manana an'ireo fa hoe fahendrena fotsiny ohatran'ireny mpanjono mizara mofo reny ohatran'ny hoe ny loton'ny tanana no tonga de mipaka any andohany fa tsy mifadiova ny fony manolotra an'le izy ho anao ohatran'izay zany kisarisary entin'le izy ndenge heverintsika hoe tsy nisyony zany atao hoe teny sanatria mivava teo amin'ny olombelona de nanahoana ny olombelona mikikika mireondreona reny hitantsika amin'ireny moana reny nisy lanjany ve zany ny olombelona teo ambony teto amin'ity tany ity alaivo sary an-tsaina zany ny teny mba nitetezana tsy hita maso mampiray n'Andriamanitra sy ny olona ne ny teny no fanalahidin'ny zavaboary rehetra ahafahanao mangataka ny teny ahafahanao manome ny teny ahafahanao tezitra ny teny ahafahanao midera ny teny ahafahanao mananatra ny teny ahafahanao manambitamby ny teny ahafahanao mandahatra tahaka an'izao taona izay de ny teny kanefany ny teny tokana ny tena mandaitra de ny tenyny mpanambola sy mmpanan-karena io ny tena manana tsindrim-peo amin'ny vahoaka malagasy hitondrany fiainana raha sendra misy any ambany vohitra any ny fivorim-be zay atao zany ka misy manome hevitra ka le olona manome hevitra tena hevitra tsara mihitsy tsy maintsy misy mifampibitsibitsika de manontany ia maholo mba firy mahombin'izy io de mamaly io tsisy omby taraiky tonga de manangatanana azafady toerinay hevitra ny teneny tefa tsy ekenay tena tsy ekenay tsy marina mihitsy zany tranga-piseho any anivon'ny fiarahamonina any zany tsy any ambany vohitra any rery na eto tanan-dehibe eto zany fa rehefa le olona no fantarina fa misy fofopofom-bola misy fofopofom-pahefana na atao hoe sanatria mivava hevitra bontolo iny ekeny maro fa raha hoe na hevitra tsara fa le olo iny mavomavo joya io tsy azonao tsy mandaitra hevitra an'izany ka zay zany ny tena nehonainy le hoe mpanambola sy mimpanan-karena fa ny fahendrena sarotra azahoana vola sy fahefana tena sarotra tsy mahagaga vitsy ny manao fanamby amin'izany fahendrena zany amin'izao satria efa tsy raha iny fiarahamonina tsony fitiavatena no manepotra n'ity fiarahamonina iainantsika ty rehefa anao zany mandala amin'ny fahamarinana de efa tsy izay rehefa anao zany tsy manambola sy fahefana
de efa tsy marina anao zay fa ninina zaka ataonao anao diso satria tsy aminao le vola tsy aminao le fahefana ahoana ny azahoana fahendrena fahefana tsy possible mihitsy zany ohatrany hoe tsy mampinony hoe anao tsy manana vola tsy manana fahefana fa fahendrena no entinao amakivaky adioya tsy mahazo fa ty misy tranga mahagaga sion'Andriamanitra amin'ny fiarahamonina arakaraka ny zavatra misy any amin'ny fiarahamonina iny amako atsidika anay ny zavatra hita dia ny olona manana fahendrena mazana tsy de tena vesara ny aretina manahoana fa olona manambola sy manana ny fahefana io ny fahasalamana manko ny tena arena fa tsy de miseho mivantana zay raha tsy efa marary anao vao mahita hoe tena fahasalamana marina ny arena fa azadino na manambola na manam-pahefana tsy afaka mividy fahasalamana fanafodiny ny azo vidiana nefany amin'ny fiarahamonina vitsy ny makalesona an'izany feny mazana miainga avy amin'ny filana faniriana ny olombelona tsirairay avy fa ny finiavana ao anatin'ny tsirairay zany ijoro amin'izany atao hoe anana aritsaina arim-panahy zany no manana fahendrena io nefa tsy azony maro an-tsaina fa de io vola sy fahefana io ihany tena ifantofany maro ohatrohatran'izay ny loha hevitra narahantsika teto sarotim-panina raha vao vola io no hitany maro zany tsy mahajoro amin'ny marina mora lavo zany ny fiainantsika malagasy zany zao mifanohitra amin'ilay marina ny resantsika teo satria ny olona tompom-bola tompom-pahefana zay ihany ny mahitany marina amin'ity fiainana ty zany miteny hoe ilazana n'le loha hevitra teo hoe iza ny tena manana fahefana amin'ny fiainana vola sany fahefana fa rehefa ataony manampy sy manala dia tandroko amatsofina izy ireo tsy afa-misaraka zany hoe miray ihany na tsy eo amin'le fahefana fa rehefa eo amin'ny vola de baikoan'le vola n'le fahefana rehefa eo amin'le fahefana fa tsy eo amin'le vola le fahefana koa afaka mitaky an'le vola feny mety fa tsy tsara ny manjakazaka noho ny vola sy ny fahefana ary ianao no mbola anonitra an'izany zavatra tsy mety ataonao anatin'ny fananam-bola sy fahefana zany any aoriana any ary raha tsy voalohanao de mbola tsy maintsy alohan'ny taranaka ao misaotra ny ao amin'ny lafin'ny teknika ao amin'izany hira zany fa tsy anapiko ary tsy analako fa de fa izy io volabenao io izy ny teneny teo iny 032 44 759 83 zay ny ifandraisantsika dia 034 84 759 82 raha ohatra ka manana telema ianao ny loha hevitra rahantsika androany dia ny hoe fahantrana eo amin'ny fiainana zay ndray no rahantsika zany raha miresaka ny hoe fahantrana dia ny ara-batana zay no tonga ao an-tsainy maro fa ny fahantrana dia misy ny fahantrana ara-batana misy koa ny fahantrana ara-tsaina misy ny fahantrana ara-panahy fa ny asitsika resaka eto dia ny fahantrana amin'ny ankapobeny zay miatra amin'ny zanak'olombelona zay ny loha hevitra rahantsika androany zany rehefa avy nanaraka an'ilay vola sy ny fahefana sika dia mba ho fantaritsika indray hoe manahoana moa zany fahantrana zany eo amin'ny fiainana ny fahantrana ny tena vesatra manindry ny fiainan'ny zanak'olombelona eto ambanin'ny masoandro niza io fahantrana io samy ohatrany hoe miatra amin'ny firenena zay eran'izao tontolo zao zany fahantrana zany fa ny fahantrana eto amin'ny firenentsika ny tena asiko resaka fahantrana ny tena mivesatra manindry ny fiainan'ny zanak'olombelona rehefa iombona amin'ny firenena rehetra izy manerana amin'izao tontolo zao fa hafa ihany ny amin'ny firenenantsika misy atsika ito ny asitsika resaka misimisy maro ny manambatra manko ny
tsy fisina sy ny fahantrana. Fa raha ny fahagolan-tany teto Madagasikara zay niainan'ireo taolo razantsika ireo ny tsy fisina no nisy. Zany hoe zay no niainany. Fa ny fahantrana dia zavatra tsy niainany mihitsy. Fa ny fahantrana dia zavatra amin'izao vaninandro iainantsika zao ny tonga amin'ny taranaka misy amin'izao vesatra an'izany atao hoe fahantrana zany. Dia amin'izao koa tsy vitany hoe fahantrana fotsy ihany fa hatramin'ny tsy fisina mihitsy koa ny tonga amintsika zany amin'izao. Ka tena manahirana be izy ity ary tena mahaosa, tsy mahalava velona. Asana zany mahatonga antsika 30, 40, 50, 80 taona raha be indrindra dia fa lasa. Satria vesarany io fahantrana io. Ary le fahantrana tsy hoe fahantrana ara-batana fotsiny fa na ara-tsaina na ara-panahy samy ao daholo. Amin'ny fiainana dia misy filana mahavelona dia velona ny olona anankiray. Ohatra, misakafo maraina, misakafo atoandro, misakafo hariva. Zay tsy tadiavina intsony zany raha tamin'ny taolo malagasy fa efa antsopotra. Fa amin'izao hoe tokony intelo misakafo dia indray mandeha ihany. Zay ny anambaranay ny hoe tena mahantra tsika na ara-batana io na ara-panahy io na ara-tsaina. Zay dia zafady tsy mitovy tsony ny fahantrana teo amin'ny taolo sy ny ankehitriny. Fa ny taolo tsy fisina ny teo aminy. Ina moa tsy fisina? Izy tsy nanana fiara, izy tsy nisy télé, izy tsy nisy fanaka, izy tsisy moto, izy tsisy ordinateur, izy tsisy telefony. Fa sakafo aminazy. Fa izy nisy fanahy maha olona. Feheziny tao anatin'ny fanahy maha olona zany ny ara-panahy sy ny ara-tsaina. Fa izy mitafy araka ny eo ampelantanany ary manana trano ipetrahana ihany koa. Fehiny ny tsy fisina ny tena nibahana teo amin'ny taolo malagasy fa tsy ny fahantrana. Indrisy fa amintsika zany zao indroa miditra sady eo ny tsy fisina eo koa ny fahantrana. Io mitambatra na amin'ny ara-tsaina na amin'ny ara-batana na amin'ny ara-panahy. Tena fahantrana mizingizina mihitsy. Zany hoe zay ny nahavery an'ilay fahendrena. Ary zay nahatonga an'ilay fomba fiteny nge hoe ny malagasy amin'izao dia lasa tonga amin'ilay fomba fiteny hoe volombodina kola. Tsara fa afaran'ny namany foana satria fahantrana maro ka. Ialako tsiny amin'ilay fomba fiteny. Fa ny taloha dia ny tsy fisina. Nosy ny volana no nataony vahiny anaran'ny Madagasikara fahiny. Mitory fahatsarana zany anarana zany fahiny. Nefa indrisy fa efa lasa ifonosana sisa. Fa tsy lamba hitafiana intsony. Amin'ny malagasy manko ny maty no fonosan-damba fa ny velona mitafy lamba. Ka zany anarana zany efa ifonosana efa tsy nentsika zao, tsisy mitafy azy intsony. Tantara sisa fa efa tsy eo intsony izy. Ahafahantsika mamakafaka tsara ny fisehon'ilay fahantrana eto amintsika zany, ndeha ho fantarintsika ny fisehony eo amin'ny fiainan'ny tsirairay, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tontolon-javaboary zany. Faritantsika, fehezintsika ireo tranga telo ireo, ampitahantsika amin'ny fiainana misy ankehitriny. Fa ny tamin'ny fotoanan'ny taolo tsy dia nisy izy io. Miainga amin'ny andraikitra ny tsirairay izy io, za, enao, ary izy. Zay tsika vao afaka mientana, mikaroka an'izany hoe fanohitra entina miady amin'izany fahantrana zany amin'ny fiainana. Fa tsy hoe omena na atolotra amena zavatra anao zany dia zany fomba entina indraindray tsy mifanandrify. Mpanjono ny fotom-piveloman'ny olona tia morontsiraka maro, nefa fiarandro fanomezana omenao azy. Kohdro ampitombo fahantrana baka anao, fanomezana omenao azy hitondra fahantrana ho anazy. Tonga amin'ilay fomba fitenin'ny tanora amin'izao rehefa tena anesoeso namana zay, ty lasa voalavo mitondra vy, hoanina tsy lany hoentina tsy hay dikany. Ilako tsiny amin'ilay fomba fiteny zany tranga misy amin'izao. Zany hoe ngeza be nisy fanampiana hono zao hoe, nefany fanampiana zay tokony miainga ifotony amin'ilay olona ampiana
ao anatin'le fahantrana fa tsy hoe zay laiponao no atolotranao eo nefa ny mety hitondra fahorinao anazy koa. Mila fandaminana mafiorina zany fanatanterahana ny hevitra mahasoa omena ampiarabelona zany ary ombonana io hevitra mahasoa io fa tsy hoe avy any aminao ohatrany hoe mandeha ila ohatran'ny kiraro be aminao fomba fiteny fa tsy mety io le tonga am'le fiteny hoe tiakano tsy tiakano zay ny zavatra misy eto asana efa feno am'le olona any le izy de ataony hoe ty mba fanomezana ameko anareo nefa tsy manandrify am'le olona omena azy akory. Tory-dalana tsidika ihany arosoko eto fa ilana ny fisiny fikaonan-doha iraisana mba hampitombona an'izany hoe firenena malagasy mirahina mba hisiny zay soro-dalana irikizorana zany fa zany hoe ny olo-kafa no manoritra azy ny olo-kafa ny miaina azy tsy mety baka tsy mety. Ny maro irina tsy manan-katao zany antsoina hoe mahantra ihany koa am'tolo. Anao zany maro zaka irinao nefa ny anao tsisy raha mahantra baka anao zany za bakola za tsy maintsy anao trano vato joy anao tsisy mahantra zany za tsy maintsy mbo hividy tomobily joy anao tsisy zany hoe ny maro irina tsy manan-katao zany antsoina hoe mahantra. Ny mitsako tsy misy enatra mivava ny mandray tsy mahazo enatra ny tanana fahantrana daholo zany zany hoe adidiny tsirairay no manavo tena amin'ny alalan'ny fitadiavana mba hamelomany tena zany fa ny fahantrana hitafibordamba avako samy manao zay hafa ny alanan'io fahantrana io mifahasairanana mampitsanga malaina fomba fiteny aby zany. Ny fahoriana mahazaka maniraka zany hoe misy olona ory fa izy koa mbola kamo tonga am'le fomba fiteny hoe clé maina be torimazo zany mandromandro manana aretina ka ilaina ihany zany le mba miezaka ary ny tsy fananana no anomponao ny sasany. Izy io anao tsy hoe nanompo fahatany na hoe laimponao ny anompo fa noho ny tsy fanananao de tafanompo ny sasany ianao na eo ara zany rehetrarehetra zany avako aby manana faniriana miavo tena mitsirairay am'ty fiainana ty zagnahary tsy miangatra zany zay manao tsy maintsy aminy. Hoy ny anatra ny tolo ty aleo joko miasolanga izy toy zay solanga miajoko ambony aminazy zany mafy tamy zany hoe ikorosofana tsy atana aja mamboninahitra. Misy olona hoe avy nanana ny maizy azy fa vangoe mivakivaky mpiainana bodo izy nantreky iny basy taokam ka aza mandraraka ilombian-do tamin'ny tolo razantsika rehefa miakatra ho raona nahoana anao nihidina ho zavona fomba fitenin'ny tolo zany. Eto moa zany atsika sady mamerina ny sotoavina ampitenenana ampiresahana mba hitoetra mba ho velona hifoa zay rehetra adino zany. Vidika aja vidia amboninahitra fa zao vidina koa diplôme bako zany hoe tombo zany donc ny tsy izy matoa tsy nitenen'leo tam'zany vidika aja vidia amboninahitra zay ny fanaovan'ny tolo azy fa zao nasitsika tohiny koa fa vidina koa diplôme diplôme tsy vidina aleo mandroso ho faty toy zay mivery komay fomba fitenin'ny tolo daholo zany everiny zany rehefa nanana an'zany arena zany ianao de enatra zany fahantrana zany zay ny dikan'zany rehetra zany. Io lay mampiavaka atsika biby mampiavaka atsika amin'ny biby zany atsika olombelona araka an'ilay fomba fiteny manao hoe aleo maty toy zay ny aja ny asina ny zo fanama olona no araraka an-tany atonga enatra tsy fanao mihitsy zany matoa menatra satria mihetry ary ho atsika namana ho atsika manana toerana ambony na amin'iny zao mitazona sy mamikitra an'io amin'ny fomba zay mahamety ao anatin'ny fahendrena rehefa anao ny latsaka zay atanao tsy tenen'olo za donc volandreo io anao fa mierikeriky kamo zay ny le maharatsy maro ny tsy mahatana voninahitra zany tsy mahajoro amin'ny marina mako manafoy ny fanama olona
fady zany. Azadiny fa tsy ny volanao, tsy ny arenanao, tsy ny tanjakao no mitondra filaminana amin'ny fiainanao zany, fa ny fanahy maha olona. Maro mbola very amin'ny bako, izy mieritreritra, izy misy mony, izy matanjaka, izy misy voninahitra, raha jiaby eo angaho tsara fiainany. Joya, ny fanahy maha olona foana, fa mandehana amin'ny marina. Zay dia hita zany hoe fiadanam-po zany ianao. Fa raha tsy zany dia fahantrana no amiananao amin'ny fiainanao manaraka sisa rehetra. Feny torohevitra tiana omenay ho antsika rehetra zany. Feny zay rehetra voalaza zay. Raha ianao manana vina nefa tsy arahana asa dia nofy ianarana zany. Nofy. Manofy koa laolo iny. Raha ianao miasa nefa tsy misy vina dia asa midika sazy zany na le tsony vazaha hoe corvée. Fa raha ianao misy vina arahana asa, zay le fanantenana hanafona an'ilay fahantrana mandritra ny androm-piainanao. Zay le aloha hevitra narahantsika androany hoe fahantrana eo amin'ny fiainana. Rehefa hitantsika ny vola, hitantsika ny fahantrana, haintsika amin'izay zany mandanjalanja hoe ahoana ny tondrana anazy. Averiko indray mpandeha, raha ianao manana vina nefa tsy arahana asa dia nofy ny anarany. Be vina tsy arahana asa, nofy anarany. Raha anao miasa nefa tsy misy vina dia asa midika sazy zany na corvée. Fa raha ianao misy vina arahana asa dia zay le fanantenana hanafoana an'ilay fahantrana mandritra ny androm-piainanao rehetra. Zay le loha hevitra narahantsika androany hoe fahantrana eo amin'ny fiainana. Mbola ho averintsika moa io amin'ny herinany io fa efa boribory ny amin'ny valo tapitra zany fotoanantsika. Maro miteny foy loatra malao Imanovojery. Za mivola ndraiky matoa izy io foy matsiro donc. Fa ezahantsika ny hanatsara azy, ezahantsika ny hamava azy. Makasitraka anao indrindra tompoko, indrindra fa ianao makasitraka ny Fanabeazana-Doria io amin'ny herinany io toy izao indray hitondra loha hevitra vaovao anao.